ivelantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina. Fahasoavana miampy fahasoavana no atolotry ny tompo atsika isan'andro havana dia mbola afahantsika miaraka indray ato anatin'ity fandarina bokirantsika ity amin'ity anio ity ary dia fahasoavana tokoa raha mbola afaka miaraka isika tsy hoe tsy maintsy ho tafaraka fa mamindra fony tompo mandrotsaka amin'ny fahasoavany amintsika ny tompo na dia tsy mendrika homena fofinaina ary isika dia mbola tolorana izany dia faly miarabanao mbola avelonay indray isika tsirairay avy anaraka ny bokirantsika amin'ity anio ity fa mialohan'ny zavatra rehetra toy ny mahazatra antsika no tsika hisaotra ny tompo. Misaotra tompo noho ny fahasoavana mandrakariva alotsaka aminay dia mbola omena fofinainy izay mbola hahafahanay indray miaina amin'ity anio ity ny fonao mbola ataonay mitepo dia mahatsapa ny fitiavanao. Misaotra fa tena fahasoavan-dehibe avy aminao no hoe afaka indray tonkira indray izay amin'ity anio ity, afaka ny ainy ny sofinay, afaka ny hira ny molotray ary ny fonay afaka ny ankalazanao. Misaotra tompo fa ianao no mbola mampijoro anay dia ianao no miaro anay ihany koa, ianao no mbola miazona anay dia ataovy aty anatin'ny fonay ihany koa Andriamanitra ny tsy lavolefina fa hiady mandrakariva, hijoro amin'ny fanarananao, amin'ny fanomponanao, hiady amin'ny fakapanahy, hiady amin'ny fahazaran-dratsy, hiady amin'ny fahazaran-dratsy rehetra izay mitarika anay lavitra anao dia tena tonga anay fikitra mandrakariva aminao tompo izany. Dia hira anankiray indray ny hodininay amin'ity anio ity dia tena ataovy ny toetra tsy anatin'ny fonay izany Andriamanitra dia ampaherezany koa izay hibanjina anao Jesosy Kristy, tsy hibanjiny alehibe ny ady izay eo anoloanay fa mbola lehibe lavitra no ireny kely dia kely angeny adinay rehefa hoarina amin'ny fahalehibiazanao ilay Andriamanitra tomponay izany dia ataovy mibanjina an'izany izay tompo dia ho mpiady toanao ihany koa, tsy anaiky ilavolefina fa hifikitra aminao ilay ianao ilay Andriamanitra ampandresy anahy ihany koa. Misaotra tompo, amen. Hira anankiray fanambara taminao teto amin'ity onjam-peo ity ny rahantsika nio dia inoko fa hira maminao dia maminao tokoa izy ity andeha atolotrahanao avy hatrany ary loha izany hira izany. Zaho resy tsy miady, zaho manananao mpanolotsaina mahay ka izay olazainao rapitsy teo ekeko sahady. Zaho manaiky anao mandraky izay tsy lavonefona zaho na ho resy tsy miady, zaho manananao mpanolotsaina mahay ka izay olazainao rapitsy teo ekeko sahady. Zaho manaiky anao mandraky izay fa raha izaho manananao azy tokiny tsoty zaho tompo tsy mba ho kivy na ho resy tsy miady fa manananao. Fa raha izaho manananao azy tokiny tsoty zaho tompo tsy mba ho kivy na ho resy tsy miady
zava-miafina tsy aiko sofa manananao manolotsaina mahay koa raha misy ny zava-maoro mety angeraka ny aiko zaho matoky anao piady mahay tompoorany avoky ny anio zava-miafina tsy aiko sofa manananao manolotsaina mahay koa raha misy ny zava-maoro mety angeraka ny aiko zaho matoky anao piady mahay fa raha izao manananao azy tokina tsotry izao tomboô tsy mba hotriry ao na ho resy tsy miady fa manananao fa raha izao manananao azy tokina tsotry izao tomboô tsy mba hotriry ao na ho resy tsy miady fa manananao azy tokina tsotry izao tomboô tsy mba hotriry ao na ho resy tsy miady fa manananao na ho resy tsy miady fa manananao na ho resy tsy miady fa manananao izay ilay hira niarantsika tamin'ny A7 Groupe izay hira izay ary lohatenin'ny hira dia ny hoe tsy ho resy tsy miady voninahary ve nao na ho raisina ary ny penina sy ny taratasy ka Bokikira efa ao alohanao ao nda ho ary dia andray ny-tononkira isika lohatenin'ny hira tsy ho resy tsy miady tsy ho resy tsy miady tatsika hitra amin'ny andiny voalohany ary tsy hilavo tsy hilavo tsy hilavo lefona tsy hilavo lefona zaho na ho resy tsy miady tsy hilavo lefona tsy hilavo lefona zaho na ho resy tsy miady midina andalana zaho manana anao alehibe le fa Andriamanitra andresantsika eto zaho manana anao mpanolontsaina M lehibe le M mpanolontsaina mahay midina andalana ka izay
ho lazainao ka izay ho lazainao raha hampitso ka izay ho lazainao raha hampitso dia ho ekeko sahady ka izay ho lazainao raha hampitso dia ho ekeko sahady. Midina andalana zaho manaiky anao mandrakizay zay ny andiny voalohany averiko aminao aloha. Tsy hilavo-lefo na zaho na ho resy tsy miady, zaho manana anao mpanolon-tsaina mahay ka izay ho lazainao raha hampitso dia ho ekeko sahady. Zaho manaiky anao mandrakizay. Ndatsika hiditra amin'ny isanandininy ary. Fa raha izaho manana anao aho. Fa raha izaho manana anao aho. Midina andalana azo itokiana tsotra izao. Midina andalana tompo tsy mba ho kivy aho. Tompo tsy mba ho kivy aho. Midina andalana na ho resy tsy miady fa manana anao. Tompo na ho resy tsy miady fa manana anao. Ilay isanandininy teo fa raha izaho manana anao aho azo itokiana tsotra izao. Tompo tsy mba ho kivy aho na ho resy tsy miady fa manana anao. Midina andalana ry dia hiditra amin'ny andininy faharoa tsika. Tompo raha ny havoaky. Tompo raha ny havoaky ny anio. Tompo raha ny havoaky ny anio. Zava-miafina tsy haiko. Midina andalana soa fa manana anao.
anao mpanolotsaina mahay mpanolotsaina mahay midina andalana koa raha misy ny zava tsy mpanoizana mahory koa raha misy ny zava tsy mpanoizana mahory mety handreraka ny aiko midina andalana zaho matoky anao piady mahay zay ny andiny faharoa manao hoe tompo raha ny avoakiny anio zava-miafina tsy haiko soa fa manana anao mpanolotsaina mahay koa raha misy ny zava-mahory mety handreraka ny aiko zaho matoky anao piady mahay. De soratanao eo ambany ny mpanakantsika a 7 ohatran'ny hoe 7 a 7 fito mihitsy moa a 7 groupe zay ny mpanakantsika de aloha aro averina aminao ny iratsika sady manaraka ianao ny mianatra fa mahafinaritra be ilay iratsika de ho averiko aminao hatrany voalohany hatrany farany ny tononkiratsika avy eo. Zao nao resy tsy miady zao manananao mpanolotsaina mahay ka izay olazainao rapitsy teo ekeko sahady zao manaiky anao mandraky izay tsy lavonlefona zao nao resy tsy miady zao manananao mpanolotsaina mahay ka izay olazainao rapitsy teo ekeko sahady zao manaiky anao mandraky izay fara izao manananao azy tokiny tsoty zao tompo tsy mba hokivao na resy tsy miady fa manananao fara izao manananao azy tokiny tsoty zao tompo
uciga na uresy tsy miady fa manananao miafinatsy aiko sofa manananao balolotsaina mahay koa raha misy ny zava-maoro mety anderaka ny aiko zaho matoky anao piady mahay tompo orany avoky ny anio zava-miafinatsy aiko sofa manananao balolotsaina mahay koa raha misy ny zava-maoro mety anderaka ny aiko zaho matoky anao piady mahay fa raha izaho manananao ao azy tokina tsoty izao tomboô tsy mba hojiry ao na oresy tsy miady fa manananao fa raha izaho manananao ao azy tokina tsoty izao tomboô tsy mba hojiry ao na oresy tsy miady fa manananao azy tokina tsoty izao tomboô tsy mba hojiry ao na oresy tsy miady fa manananao na oresy tsy miady fa manananao na oresy tsy miady fa manananao tsy oresy tsy miady tsy lavolefina zaho na oresy tsy miady sa manananao mpanolo-tsaina mahay ka zay lazainao raha mpitso dia ekeko sahady zaho manaky anao mandrakizay fa raha izaho manana anao azo itokina tsotrao tompo tsy mba hokivy ana oresy tsy miady fa manana anao tompo raha ny avoky ny anio zava-miafina tsy haiko sofa manana anao mpanolo-tsaina mahay ka raha misy ny zava-mahory mety andreraka ny haiko sa matoky anao piady mahay à cette groupe izay koa no iraliana hoe isika rehetra tsy anakilavolefina tsy lavolefina sika na hoe avy atrany dia anaiko oresy nyity fiainany ity avy atrany dia anaiko kivy ihany koa rehefa tojony ady satria manana ilay tompo mpanolo-tsaina mahay isika
anjarantsika teny fikitra amin'ny mandrakariva dia anaiky izay fitantanany atsika izay fitondrany atsika izay sitrapon'Andriamanitra hoeketsika anaiky azy hatrany isika. Andriamanitra tokoa azo itokina ary izay no irariana hoe tsy ho kivy sika ny zavatra mety hotranga ao amin'ny ampitso tsy ho fantatsika izany fa tombony be atsika ny hoe afaka miankina amin'ny tompo isika dia izy ilay mpanolotsaina mahay afaka matoky afaka miankina aminy ary maro ny ady mety ohatra antsika amin'ity fiainantsika nefa dia izao hoe manana ilay tompo be fity tsy mba mahafoy antsika isika fa nanehon'ny fitiavany efa nomporofoiny izany fa tia dia tena tia antsika izy tena nolorany zanalahitokana ho avitra ho atsika ary rehefa navotany tompo ary ianao hoe ny an'i Jesosy Kristy no efa natorony ny an'i Jesosy Kristy no efa nomeny dia anaiky ve ianao ho resy ny fakapanahy ho resy ny fahazaran-dratsy ho resy maloana ny ady izay eo anatrianao asa inona re ny ady izay eo anatrianao fa Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatsika fa namasin' izay nomeny antsika ihany koa te hitaona antsika ary te hampandresy antsika raha mifikitra amintsika dia voako mpandresy ary maika ny tompo amintsika raha teny no hoe tsy ho resy tsy miady fa hoy ary ny tompo ao amin'ny Timoty voalohany toko faheninao ny Timoty voalohany toko fahenina 2:12 dia namelan'ny tompo afatra ao antsika manao hoe miadiny ady tsara ny finoana azony ny fiaina maharitra mandrakizay fa ho any amin'izany fiainana izany no ny antson'Andriamanitra anao fony ianao nanambara ilay fihekempinoana fatratra teo anatria amin'ny vavolombelona maro ary ho anao izay efa nanapa-kevitra nampandroso an'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanao ihany koa izay afatry ny tompo izay hoe miadiny ady tsara ny finoana dia hitoetra mandrakariva isika ao amin'ny finoanan'ny tompo ary toky hiankina anaiky izay fitantanany antsika dia ankatoa manoloana ireny fakapanahy ireny hiazona mafy ny tanan'ny tompo izay mbola tena miazona mafy ny tanantsika isika dia tsy anaiky ho resy tsy miady sanatria dia hatreo indray aloha ny bokilantsika tamin'ity androany ity mampahery antsika rehetra tsy anaiky ho resy fa hiady mandrakariva hiady amin'ny fakapanahy isika ary manoloana zavatsarotra izay oloantsika eo tsy anaiky ho kivy fa hitraka mandrakariva hibanjina an'i Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika hiankina sy hatoky azy ary dia ara-tanteraka ilay teny tompo hoe miadiny ady tsara ny finoana araka ny Timoty voalohany toko fahenina ny 2:12 misaotra Andriamanitra fa manana izay manana anao Andriamanitra azo itokiana Andriamanitra azo anteherana Andriamanitra azonay ametrahana ny momba anay rehetra misaotra fa lehibe no nitiavanao anay ary rehefa miankina aminao izay andresy hatrany tafio ny herinao izay tsy ho resy tsy miady Andriamanitra fa miady rehetra ny aty dia hitraka izay miaraka aminao Jesosy Kristy ary andresy tokoa no ianao izay efa naharesy izao tontolo izao fandresena rehetra eo feom-pialatananao dia izay kosa ny tsy anaiky ilavolefina eo anoloan'ny fahavalonao Jesosy Kristy tsy fantatray zavatra izay avoaka ny ampitsinay fa ny zavatra fantatray fotsiny dia manana anao izay ilay mpanolotsainanay raha misy ny zava-mahory mety handreraka anay afaka matoky anao ilay mpiady mahery izay dia misaotra Jesosy Kristy hoe ianao mbola afaka hianteheranay ianao mbola afaka hiankinanay ianao mbola afaka metrahana ny momba anay manontolo misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Izay ny tononkiratsika tamin'ity androany ity amin'ny heriny isika indray tononkira vaovao indray dia amin'ny heriny an'ito izao indray eo anantsika ao anatin'ny fandarina boky ratsika fa dia larana ahafahana mifandray moa azonao iantsona ny zandry no tiavin'i Jesosy Kristy VoaharyHasina raha toka te hanolotra sosikira ianao dia ny 033 14 79208 033 14 79208 dia ho anao izay mikirakira Facebook azonao atao ihany koa no mandefa izany amin'ny Facebook MP VoaharyHasina
Ratoka misy ny fanamariana sosikira sosikevitra dia azonao ataony mandefa izany any amin'ireo natolotra anao teo miantsoa ny 033 14 792 08 na ihany koa mandefa ny afatra any amin'ny Facebook MP VoaharyHasina. Ho anao izay tsy naharaka ny fandarantsika androany kosa dia afaka arahinao zany any amin'ny YouTube Bokikira. Tonga dia teny anankiray Bokikira 6 Septembre 2024. Mampahery anao indrindra ary mitraka mandrakariva amin'ny herinan'iray fotoana fahasoavan'ny tompo aminao mandrakariva. Natolotra antsika teo ny Bokikirantsika. Fandaran'ny radio Voaharyhasina niarahantsika tamin'ny zandry ny tiavan'i Jesosy Kristy voahary hasina.